tetetehantany jesosy mba hanome ny olona fiainana dia ilay fiainam-baovao avy amin'Andriamanitra. Nanokana ny tenany izy mba hikarakara, hanasitrana ary hanovany fiainan'ny olona sy taonan'ny olona ho amin'Andriamanitra. Izao ny Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Shine. Tao anatin'ny taona maro izay nanompoany an'Andriamanitra dia hitana efa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra no fikarakarana vahoaka an'Andriamanitra dia ianao izany. Na inona firazananao na foko misy anao na ny volon-koditrao, manandanja lehibe amin'Andriamanitra ny fiainanao, ny zavatra mahazo anao, ny nofinofinao sy ny fanirianao, azany koa no mahatonga azy ho manandanja aminay. Nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho an'ny rehetra, hahatonga ny fiainan'ny rehetra ho feno voninahitra. Tongava ary amaina ho anao izao mihitsy etsy amin'ny fiangonana Evangelique Shine fa azo antoka tanteraka fanomenao fiainam-baovao Jesosy, tsy mitory tsisy pirofo izay. Fiainam-baovao dia faly miarabantsika rehetra manaraka an'izao fandarana izao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Shine izany. Misaotranao manokana safidy mbola hitohy araka aminay foana anatin'ity fandarana ity ary mampirisika anao mba hanokana fotoana vetivety hiainonao ny tenin'Andriamanitra izay fampiaraka aminao androany fa tsy hanenenanao hitondra fampaharezana sy hery lehibe ary hampiakatra ny finoanao indray hahatonga anao handray zavatra izay fanomanin'Andriamanitra mba ho anao androany. Ity ampiandohana araka ny fafanaoko dia te hampafantatra anao ny fotoana izay karakarain'ny fiangonana Evangelique Shine izay natao indrindra mba hahasoanao fotsiny ihany. Izay dia tena mieritreritra ny hoe hahasoa ny fiainantsika tsirairay avy, hanova ny fiainantsika tsirairay avy, hahatonga ny fiainanao hiatsara mandrakariva, hahatonga ny tombambindinao hiaitombo mandrakariva izany. Tsy misaina fa tsy izany izahay ary tsy mieritreritra fa tsy ny hampety ny fiainanao sy ny hampahomby anao amin'izay fiainanao andavanandro, hifalianao ny fiarahanao amin'Andriamanitra izany. Ny fotoana anankiray lehibe voalohany dia amin'ny volana May ho avy izao tsika izany hoe afaka herinandro dia isy fotoana lehibe isakariva talata-robilaka misy isakariva rehefa amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 ora latsaka 10 eo miaraka isika. Io fotoana io dia mitondra lohahevitra hoe manova zavatra amin'ny alalan'ny finoana, manova zavatra ny alalan'ny finoana. Ny finoana no isan'ny tsy hoe isany no zavatra anankiray lehibe ivelomantsika miaraka amin'Andriamanitra. Baiboly dia milaza tsara fa ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Izany hoe isika olon'Andriamanitra raha te hahita an'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainantsika dia tsisy akoatrany amin'ny alalan'ny finoana ary ny finoana nefa dia tsy maintsy miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Tiako mampafantatra anao fa raha miresaka hoe finoana isika dia efa midepase na hoe mihoatra ny fisainana maha olona izany satria ny tontolon'ny finoana dia efa tontolo ara-panahy izay tsy voatery tsony azo ampidinina amin'ny resaka fahatakarana ara-tsaina na hahavo ara-tsaina na atota-kevitra ara-tsaina izany hoe raisonnement intellectuel tsy antsona izy satria ny finoana dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny fisainan'Andriamanitra dia ambony lavitra noho ny fisainan'olombelona. Hoy Isaia 5:10 hoe tahaka ny avolanitra amin'ny tany ny avolalako amin'ny lalanareo sy ny hevitra na hoe ny fihevitra noho ny fihevitrareo. Dika izay tena avo loatra ny fisainan'Andriamanitra ka raha mokondoha ny ivelomana amin'ny tenin'Andriamanitra na tanjatsaina ny ivelomana amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho vita fa tsy maintsy ny finoan'Andriamanitra ihany izay omeny antsika ny ahafahantsika mino izay lazain'Andriamanitra ary manova zavatra satria eo matetika no mararaka ny olona maro izay mahatonga ny olona mieritreritra hoe mihaino toro-tena izy dia ho tanterahany amin'ny herim-batany na heritsaina na pensée positive na mokondoha izany zavatra izay tsy ho possible mihitsy satria ny fisainan'Andriamanitra dia avo lavitra no fisainantsika dia tsy maintsy ny finoan'Andriamanitra izay omeny antsika no hoentintsika mino izay lazainy na ny fisainana mba hahafahantsika mahita le vokatra izay ampanantenany ka eo amin'izay resaka fiainana amin'ny finoana izay mihitsy indraindray somary betsaka ny olona izay manadino izany zavatra zany ary tady tsy hivelona amin'ny finoana intsony fa miaina mikajy lojika sy ny zava-misy nefa izy mivavaka dia farany diso fanantenana izy sady kivy hoe fa maninona ny fiainako no ohatra mijanona amin'izao avy izao foana fa tsy mety mandroso araka izay mba faniriko sy eritreretako azy eo indrindra no anasako anao ho avy amin'ity fotoana ity mandritra ny ray volana rehefa talata robilaka misy ariva amin'ny 5 sasany etsy amin'ny raiky sy andonana kely na raha ohatra no ka tsy afaka amin'ny ariva dia rehefa atoandro indray talata robilaka misy eny fiangonana Shine eny Tanjombato dia raha tsy hitanao fiangonana Shine Tanjombato dia vao afaka nitetezany Tanjombato ianao dia mahita plaque menamena be soratra fotsifotsy hoe Église Evangelique Shine dia tonga dia miakatra ny ohatra ny bavy io ianao eo amorona arabe eo
dia avy eo amin'ny fivilanana droite voalohany vao miakatra kely eo dia mivila kavanana dia ao aloha misy trano fotsy ngezabe misy tamboa misy parkina malalaka be ao no misy ny fiangonana sainy dia isaky ny talata bilaka misy koa amin'ny 12 sasany atoandro ny fotoana fa raha amin'ny arivo ianao ny afaka dia tsy amin'ny raikisa rehefa talata bilaka misy amin'ny 10 ora sasany arivo loha hevitsika dia manova zavatra amin'ny finoana afaka tena manova zavatra itsika fa tsy amin'ny mokon-doha ary tsy amin'ny vola fotsiny tsy amin'ny fahafantarana olona fotsiny fa indrindraindrindra amin'ny finoana tongava amin'izany itsakalady indray amin'ny volana me ty volana me zay ho avy ity dia iresaka mikasika ny fanasitranana itsika rehefa miresaka hoe fanasitranana dia tena masahana zavatra be dabe izany fa voalohany indrindra dia fanasitranana ara-panahy ny faharoa fanasitranana ara-batana vao maly nisy olona njorovavolom-bela atao anaty fiangonana fa sitrana tamin'ny kanserany rà zay nahazo azy tena efa hoe efa tsy nahetsika ntsony teo ambony fandriny ny angavy hoe mba hoeto any am-piangonana mba hoeto any amin'ny tempolo masin'Andriamanitra mba heto ahivavaha rehefa tonga tany izy na eny tenin'Andriamanitra izy nandray vavaka izy ny zavatra nitranga sitrana izy nandokotera azy dia gaga ny amin'ny zavatra nitranga taminy ka betsaka ry olona zay mandray fanasitranana ary manasanao zay ho avy ho tonga amin'izany isaky lady dia iresakitsika mikasika ny fanasitranana na ara-panahy na ara-batana na ara-tsaina na ara-petsepo na ara-bola na ara-pifandraisana satria zany rehetrany tafiditra anatin'izany avokoa ny resaka fanasitranana ny farany zay tena lehibe anankiray dia amin'ny faraiky amby folo ny volana jona isika dia anina fotoana lehibe etsy amin'ny palais des sports Mahamasina misy vahiny anankiray iaraka amiko amin'ny fotoana io iaraka amin'ny fiangonana saina moa zany loha hevitra dia hoe ampy zay tsy maintsy miova amin'izay zao zavatra zao ça suffit ozy izy antena foantsaiky dia tsy maintsy miova ka manasanao ho avy amboary dia zao ny programanao fa angotraka ny fotoanantsika tena hafana araeno herin'Andriamanitra ianao sy andray herin'Andriamanitra anova fiainanao zay mbola tsy hitanao na ny expérimentenao hatramin'izay amboary ny programanao 1 jona ho avy zao etsy amin'ny palais des sports Mahamasina zay hoe lefa dia andetsika anaraka tenin'Andriamanitra zay inoko fampahiranao tsy hampiakatra ny fononao amin'ity androany ty And I started writing just what I'd say if we were face to face. Tsy fantatry zavatra anazy anao na fahasompanantenana nitranga taminao mbola afaka mame mihoatra no zay averinao Andriamanitra mety tsy fantatry mety efa nalevina ohatran'ny Lazarosy angamba ny fiainanao na ny fanantenanao mbola azo atsangana zany androany mety eny andalam-pandevena ohatra le vehivavy nandevina ny zanalamato ho Jesosy atsahary ny fandevenina oka aloha eto apetrao sokafo ny tavorona moa zay sa ny fiantso azy tramivorona dia natsangany tamin'ny maty le tovolahy mety koa ngamba vao maty vao tao mihitsy ohatra le vehivavy kely zay 12 taona izy andore fa marary mafy rehefa tena ndady izy mampanirina mpampiandra tsony fa efa maty izy na vao teo na ho alevina na efa nalevina na efa ela koa ary nalevina baiboly dia laza fa dre olo masina fa iny rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty koa ka nahafrina nahafaty ny fiainanao sy ny zavatra ataonao androany aoka tsy ho fatsiarovana fa ho expérience ny fitsanganany maty aza dia miasa saina be loatra ahoana ny impossible an'izany ny vision goavana rehetra matetika mandalo fahafatesana terekinao mbola tsy kiviny aminao Andriamanitra nahoana ianao no kivy nahoana ianao no kivy sady tsy mijoro tao anatrehanao tahaka ny olona tsy manana olana ahako fa tsy miconsidere an'izany aho tsy ny hevitra ny tena ny tony zay efa maty izy fa nino izy fa zay lazainy dia aina tao mamelahy teny aminao tadio fa ny teny fampananten'Andriamanitra rehetra dia miankina amin'ny fitsanganany maty ao anao izy ahoriko aminao ny fanekeko sy ny taranakao zany hoe nampanantenana any Abrahama izy dia no fanekena taminy dia laza teny maro tamin'ny Abrahama Andriamanitra be da be ny teny fikasana ny Abrahama sy ny taranany fa saingy zao zay teny fikasana rehetrarehetra tsisy hitranga raha tsy nisy ny fitsangana maty satria raha tsy velona ny kibony Sara ary raha tsy velona koa i Abrahama dia tsisy ninona nitranga zay nampanantenana ho an'ny taranaka inona ary tokony dikan'izany ny teny fampanantenana dia miorina ny fitsangana maty
raha tonga tsy misy fitsangana maty tsisy nininona azonao atena iny zay apana ten'Andriamanitra satria tsy misy ny fitsangana maty fa raha misy ny fitsangana maty atena misy ny fitsangana maty zay lazay taminao ho tanterahany aminao raha inonao fa niteraka Abraham raha inonao fa niteraka ny Isaka izy niteraka ny Jakoba izy Jakoba niteraka 12 niteraka ny Israely raha inonao fa nitaranaky Abrahama dia Jesosy Jesosy le taranaka namena ny teny fikasaba ary velona amin'ity androany ity mamelahy teny aminao ninona ny teny ny tombo taminao na dia ohatrany sarotra azy anio afaka manangana le izy Andriamanitra anio resy lahatra ny tenao androany fahatsarapitsy androany hovany climat ny fiainanao ny atmosfera ny fiainanao mambony teny androany misy fiainana androany misy fitsanganana androany misy fahavelomana amin'ny anaran'i Jesosy halleluja fozay raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoana raha lasa religion sisany ananantsika fomba mpivavahana maty sy tsisy ninina azo iainana lavazy de cerveau mampamaivamaivana vetivety fa rapitsy dia miverina mavesatra tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra zasy ianao miaina amin'ny heriny isan'andro jerevo Joba hoy aho efa hatramin'ny testamenta taloha ny olona nino ny fitsangana maty Joba 7:5 sy ny 4:20 Joba 7:5 sy 4:20 zao lazainy kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra tiakanao mba hitena izy kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra inakena atao hoe mpanavitra ny olona latsaka anatin'ny ady na olana na mila famonjena ndrendray anao tsy nanao ratsy nefa asiany olona ratsy na atakeny devoly afaka manavitra anao izy ndrendray koa ianao nanao atsoina ary araroton'ny olona horavana dia nyokekinao mbola afaka manavitra anao izy Andriamanitra tsy manavitra ny olona tsara fotsiny Andriamanitra manavitra zay rehetra vonina hialika aminy kanefa raha iza dia fantatra fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny aparany eo ambony vovoka izy dia hoy izy ary efa levona ny hoditro zao simbo zao sady afaka minofoko aho dia ahita an'Andriamanitra dika zany Joba dia nino ny fitsanganany maty eto le teny tena nakasikahako ary tiako zaraina aminao hoy izy ary efa levona ny hoditro zao simbo zao sady afaka minofoko aho dia ahita an'Andriamanitra dia misy dikany ary ambany ireo hoe na dozy hoe dia ahita an'Andriamanitra amin'ny nofoko ahako izy tsy tena dia ahita an'Andriamanitra amin'ny fanahy ahita an'Andriamanitra amin'ny nofoko aho amin'ity vatako ty amin'ity vatako ty ny ahitako azy Andriamanitra tsy haiko nazonao le resahako telekinao ahita an'Andriamanitra amin'ny nofonao ianao na dia levona aza ny hoditro na dia simba azy ahita an'Andriamanitra amin'ny nofoko ahako na dia levona aza ny nofoko na dia simba azy ahita an'Andriamanitra amin'ny nofoko ahako na dia misy cancer ary aho na dia misy diabeta ary aho na dia misy tosidamiakamidina lava ahita an'Andriamanitra ao amin'ny nofoko ahako na dia sahirana arabola aza ahita an'Andriamanitra ao amin'ny nofoko ahako na dia mikodana aza amin'ny fiainam-pitiava amin'ny fiainako isan'andro ahita an'Andriamanitra ao amin'ny nofoko ahako amin'izao andro zao ahita an'Andriamanitra fa velona ny mpanavitra ahako misy olona afaka mino ve fa azo atsangana ny fiainana azo veloma ny fiainana ahita an'Andriamanitra ao amin'ny nofony afaka veloma ny nofonao ny vatanao ny asanao sy izay zavatra heverinao maty farany marika 4:40 shabrahatekelebosa ay marika 4:40 5:40 rehefa afaka zany dia niseho tamin'ny 2:40 Jesosy ka nipetraka nihinana ireo ary izy nametsiny azy noho ny tsy finony sy ny mahafonofony satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy
zany hoe tia tantara ty tamin'i jesosy efa avy nitsangana tamin'ny maty dia efa nisy olona nisehoany jesosy tamin'ny fotoanandro dia nitantara tamin'ny mpianatra hoe nahitan'i jesosy zay dia tsy nino ny mpianatra dia rehefa avy eo jesosy niseho tamin'ny mpianatra dia nametsiny efa manao nareo ny tsy mino satria tsy ninonareo le niteny taminareo hoe velonahako ohatra ny kristianina sasany enganenao tsotr'izany enganenao tsotr'izany amin'ny anaran'i jesosy ka tonga eto hiteny aminao fa vela izy toy izy na eny e vela izy ko maninona zao tonga miteny Gideona hoe raha momba Andriamanitra anao na ny azon'izao fahoriana rehetra zao nampahiray ny tantaran'ny Gideona raha iny tena sokafan'ny tompo mihitsy ny masoko tamin'iny azoko tantarainao vetivety Gideona ny teny hoe rehefa niteny le anjely arabaina lela mahery ny tompo momba anao lehilahy mahery tompo momba anay raha momba Andriamanitra anao na tratran'izao fahoriana rehetrarehetra sao lehilahy mahery ahoana sangy ny kely indrindra amin'ny ankono anay ary ny fianakaviana ny kely indrindra eto amin'ny fokony Israely so dia mba manesy ianao zany mba miala ny fiteninao Andriamanitra mahay misafidy ny mo ampiasainy ary tsy diso rehefa miteny fa itsika manana fijery diso mikasika atsika tanao rehefa maky mpitsara toko faheny ianao dia voalaza baiboly hoe dia nampahoriany Midiana nandritra ny 7 taona ny zanak'Israely ary nijaly indrindra izy fa rehefa niseho tamin'ny Gideona le anjelin'Andriamanitra dia zao niteneny hoe alaivo le zanakombo ndrainao tsy le voalohany fa le faharoa zay efa 7 taona zao inona dikan'izany aike tao anatin'le 7 taona zay nampahoriany Midiana mbola afaka niteraka ny ondry ndrainy ary Gideona nisy ampikarakara n'izany tsy le zanak'ondry voalohany ozy izy fa le faharoa zay 7 taona dikan'izany na mbola tsy nisy aza ny fampahoriany Midiana dia nitazy Andriamanitra rehefa tonga fampahoriany Midiana mbola nitazy Andriamanitra mbola io ny ondriny mbola ny omby aman'ondry izy ary voalaza baiboly fa nanana omby aman'ondry betsaka izy fa koa rehefa netrano tamin'izany Filistina dia nanafika ny Midianita dia nanafika ny zanak'Israely dia nalainy koa ny taniny tsy navelany na ny haniny zay zavatra nafafiny dia nalainy ny Midiana daholy nandraba tonga raha tsy hita haniko hoaniny fa Gideona dia voalaza fa nively vary tanaty fataka teo amin'ny famiazam-boaloboka ina dikan'izany aizy nanana tam-boaloboka aizy nanana famiazam-boaloboka aizy mbola nanana tambary ai nahavokatra ny vary aizy mbola mitody vary aizy mbola mihinam-bary fa Gideona mahita hoe aiza Andriamanitra mahita hoe ty lehilahy ty tena enjany ito fa ny ankamaroan'ny Israely rehetra tsy sanko aminy tsy mahavita miompy sy mambolotsoby lasa Midiana fa Gideona hitan'Andriamanitra fa nanana stratégie tsy azo ny Midianita ny tambolobony tsy azo ny omby aman'ondry tsy azo ny variny nanana stratégie enjany izy toy lehilahy mahery ianao mamela mba hiteny aminao betsaka zay efa nandalo taminao mbola io ihany ianao eo betsaka zay efa mafao taminao mbola io ihany ianao eo tsy efa bokadosa venao fahiny mbola nanafaka anao Andriamanitra tsy efa nigidragidrany olona venao fahiny mbola io ihany ianao io tsy efa traty ny fahasopana tenana ve ianao mbola tafavoaka ihany ianao io ny herinao tsy amin'ny tsy abetsahany le anananao fa ny abetsahany ny ady resinao hatramin'izay iza ary niteny taminao fa malemy ianao iza niteny taminao ianao manana fijery diso mikasika anao ianao mahita lehilahy mahery ianao vehivavy mahery ianao betabe le fanofosanao mbola mizorany ianao mandraky teny androany mantra o ma io zavatra isako ve ianao hitan'Andriamanitra fa vehivavy mahery ianao hitan'Andriamanitra fa lehilahy mahery ianao raha ny sasany nahazo lehilahy lovanao efa tsy hitantsony nomba azy fa ianao mbola io zao arabaina ny lehilahy mahery arabaina ny vehivavy mahery haika hatramin'izay Andriamanitra nombanao ianao metendra sy nanakany koala sakafona nge ianao hatramin'izao nge ianao mbola mikafiry be mihitsy aiza ny hoaninay fa ianao mahita fa mbola mihinana ianareo mbola misotro ianareo mbola mitafy ianao tonga ty am-piangonana satria ianao fantatr'Andriamanitra fa tafavoaka foana na ahoana na ahoana telekinao ino ary ty mampakivy ianao ty hoe ny tompo mombanao ny tompo mombanao ianao ve tsy nahita fa nisy olana raha le aretinao iny dia maty
enao nefa tsy maty nisy olona voany accident le nahazoanao fa efa nalevina sasany tapaka lalan-draha sasany tapatongotra enao io olo mba ampairesikelo kekinao arabaina ary lehilahy mahero e ny tompo momba anao e ny tompo momba anao e ny tompo a momba anao alleluia ozy tena metsiny azy izy noho ny amin'ny tsy fonony satria tsy nino zay nilaza tamin'izy fa velona Jesosy eo ny andiny fahadimy folo verenako le marika toko fainina amby folo ary izy tamin'ny mandehany amin'izao tontolo zao ianareo ka mety hoy filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay misy atao batitsy novonjena fa zay tsy mety mino elohany andiny fafito amby folo ary izao famantarana zao nanaraka zay mino hamoaka de amin'ny anarako izy tena fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na de misotra avy mahafaty azy de tsy hampaninina azy zany ametra tanina ny marary izy de ho sitrana irainy tamin'ny voalohany izy tena metsiny azy ny amin'ny tsy finony fa rehefa aveo izy nampahery azy zay mandanina amin'izao tontolo izao satria tsy nino izy tamin'ny voalohany hoe tsy velona Jesosy farany tompo mihitsy ny seo taminy sy fa maninonareo tsy nino zay nilaza taminareo wow tsara ny tompo telikinao indraindray anao tady tsino aza ny tompo tsy manakivony aminao mbola mampahery foana izy indraindray anao ohatra nitady tsintsony fa mbola misy hoavy mameratra mbola misy ka mbola misy tsara mihitsy indraindray anao ohatra nitady tsintsona tsy leo be aranga dia tianao ampatsahivonanao daholy ny déception nataon'ny olona taminao ary tady te tonga tena fafy ianao fa mamelahy teny aminao andro aby adonozy raha sy nataon'ny sasany fa mbola be da be tsara miandry anao aloha ao alleluia oya hoe alleluia dia niseho tamin'ny tompo dia niteny tamin'ny mandehana amin'ny tory filazantsara fa zao famantarana zao ny anaraka zay mino inona kay mino fantsangana tamin'ny maty izy satria zay voalaza andiny faefatra amby folo nino fantsangana tamin'ny maty izy zay vao azoko kay aikeny mahatonga ny sasany tsy mahita famantarana sy fagagana satria tsy mino fitsangana amin'ny maty izy fa manomboka eto anaraka anao ny famantarana sy ny fagagana satria inonao ny fitsanganany amin'ny maty halleluia telekinao izy profo hiaraka aminao ny profo voalohany dia zao androka demoni amin'ny anarako izy ikisaka amin'izay ny fanjakany maizina tsy ampahoranao tsony tsy ampijalinao tsony tsy ampikorotananao tsony tsy ametraka alahelo sy fakalana sy lolopoany aminao tsony atonga anao amin'izay ahery ny fononao ny fitsangana ny maty ivavaka sika anao ny kanainy iny ahery maizina dia ikisaka hiala amin'ny fiainanao alehery ny fitsangana maty ihetsika eo amin'ny fiainanao amen. And I started writing just what I'd say if we were face to face. Inoko fanasoanao ny fandaharantsika dia nitenin'Andriamanitra zay niraisinao teo manasanao ao avy amin'ny alady zao amonjy ny fotoam-bavaka etsy amin'ny fiangonana sainy ny fotoam-bavaka koa rehefa talata alarobia kamisy ariva amin'ny dimy sasany azadino ilay fotoanantsika manomboka amin'ny volana May isakariva amin'ny dimy sasany etsy amin'ny raiky sy andona lakely talata alarobia kamisy amin'ny dimy sasany arivo eo amin'ny sinema raiky sy andona lakely eo amin'ny fiangonana sainy iresakantsika ny amin'ny hoe finoana manova zavatra zany hoe manova zavatra amin'ny alalan'ny finoana isakalatsika amin'ny volana May dia resaka momba ny fanasitranana ara-panahy ara-batana ara-tsaina ara-bola ara-pifandraisana ary amin'izao sehatra amin'ny fianao zay mila fanasitranana araky ny fitenay dia zao tsy mitory tsisy porofo zay tsy maintsy anina porofo manokana ianao fanasitrana anao Andriamanitra eto ny marary fa azo antoka fanaovany fiainanao Andriamanitra farany dia amin'ny raiky ambin'ny folo ny volana jona ho avy zao etsy amin'ny palais des sports Mahamasina fiangonana saina ny tenako Bishop Patrick révérend farany vadiko sy ihany koa apôtre Jean Turpin avy any Canada no hiaraka anao fotoam-bavaka lehibe etsy amin'ny palais des sports fa raiky ambin'ny folo ny volana jona ho avy zao loha hevitra dia hoe ampy zay tsy maintsy miova zao zavatra zao mila miova ny fiainanao tongava amin'izany tiako kely manamarika raha ohatra anao ka tsy afaka le ariva isaky ny amin'ny dimy sasany any amin'ny raiky rehefa talata kamisy resantsika amin'ny volana May iny no hoe manova zavatra amin'ny alalan'ny finoana fa ny atoandro ianao ny afaka amin'ny 12 sasany dia misy koa ny atoandro talata kamisy fa eny fiangonana saina eny Tanjombato izany dia tongava amin'izany alamino programanao ny asoanao ny tanjonay
ny atateraka nofinofinao ny fanidrinay tianosika anao zay a mba andeha lavitra apiakatra ny fiainanao mba hiamiratra mandrakareva matoky efa nasoanao ny fotoanantsika fahitanao fahita lavitra io ny fotoambavaka rehetra sy ny orany amin'izany na raiksa sy ritsa na tanjombato sy ny fiangonana hafa rehetra alamino programa tongava fa ny azo antoka dia izao tsy maintsy miova ny fiainanao tomoa fa soavana fialoha tompoko